rapeto sy ny valiany. Angano nosoratany Ariko Amsarandry. Rehefa lasa vadin-drasoa alao zanaky mpanjaka rapeto ny penina, dia tonga mpanan-karena ka nanana omby maro dia maro. L'histoire de Rapet et de Savali, écrite et racontée par son auteur Ariko Amsarandry, le célèbre auteur de théâtre radiophonique, figure parmi les livres les plus populaires dans la collection audio de l'édition Jeunes Malgaches. Depuis le confinement, cette maison avait cherché un moyen de faire bénéficier aux enfants de la lecture sans que ceux-ci aient à se déplacer. L'éditeur a commencé avec une liste de 5 livres au début et le résultat était inattendu. Dia hita le izy hoe tena nasarika ny ankizy betsaka mihitsy, be da be mihitsy no namaky an'le izy. Teo amin'ny 504 teo ny tamin'ny Facebook fotsiny no namaky a. Ny any amin'ny radio moa tsisy an'le audience dia tsy fantatra marina hoe firy exact fa ny retour aloha zany dia hoe tena tian'ny ankizy le izy. La comparaison des statistiques de lecture en période de confinement sur le site web de l'édition Jeunes Malgaches révèle que les livres sonores et visuels ont plus de succès auprès du public que les livres dédiés à la lecture normale. En un mois, soit du 4 avril au 28 avril 2020, un livre numérique peut se lire une trentaine voire une cinquantaine de fois en moyenne. Les livres audio, quant à eux, sont écoutés plus de 200 fois, voire plus de 500 fois en un mois et les vidéos plus de 1400 fois. Ces chiffres sont dus aux écoles et aux parents d'élèves qui commandent spécialement ces livres sonores à des fins pédagogiques. Tena tombony a dia satria tena mbola maro be ny ankizy eraky Madagasikara zany a tsy malala akory an'izany boky zany. Dia tsy mba mifanerasera amin'le boky taratasy zany a dia iny le boky enoiny iny aloha zany a mba ahafahany miditra ao anatin'izany hoe tantara zany. Dia rehefa ny aorinany izy raha ohatra hoe misy any an-tsekoly na afaka mandeha any amin'ireny toerana famakiam-boky ireny dia tokony moramora kokoa zany le famakiam-boky amin'izay lafin'izay. Moa koa ohatra ny teny malagasy na teny frantsay dia rehefa enona dia ahaizana kokoa an'le teny. Dia izay ihany koa no tena hoe tombony amin'le fianonan'le boky navadika feo. Un test réalisé par les initiateurs du projet Livres sonores sur des enfants a permis de voir également que la lecture des livres sonores encourage ceux-ci à chercher le livre en papier et à le lire. Le livre sonore intervient donc comme un facilitateur entre l'enfant, la langue et l'histoire. Ce format répond surtout aux besoins des Malgaches qui vivent depuis toujours dans la culture de l'oralité. La radio reste le canal de diffusion le plus utilisé, c'est pourquoi la maison édition Jeunes Malgaches a décidé de travailler avec une quarantaine de stations radio à travers l'île pour lancer ce projet. Le but est que tous les enfants, qu'ils aient accès à l'école ou pas, ou qui se trouvent, puissent avoir accès à la lecture. La mission n'est pas facile, mais ses auteurs ne baissent pas pour autant les bras. Ie, ho ampiasainay manomboka amin'ity taona ity dia ho ampiasaina any anatin'le tetikasa le ampiasaina le boky ny tety vohitra iny zany zao ireo boky ireo koa. Le boky ny tety vohitra io fampirisihana famakiana boky ny ankizy mirenireny eny an-dalana na ny ankizy le efa nianatra dia niala andaharany ireny zany. Midina any anaty tanàna any izay dia misy mpanentana efa nofanina zany a mitondra boky any dia mampianatra ny ankizy mamaky boky. Nenay zany ny boky izay avoakanay dia ampiasainay amin'ireny tetikasa ireny daholo satria reny ankizy ireny tsy afaka tsisy an'le efa-mividy izay a dia tsy afaka hisitrika an'le izy mihitsy raha tsy anatina tetikasa ohatr'izay zany dia izahanay foana fiaraha-miasa miaraka amin'ireny le fikambanana manao asa soa ireny, manao asa sosialy ireny a mba ahafahana mahazo ny ankizy betsaka indrindra zany satria atao inona koa moa boky raha tsy tonga ny ampelantanan'ny ankizy.